Faly-miarabantsika rehetrarehetra manaraka n'ity fandaharana ity indray malatsiny kely fa misy problème de connexion ako dia tsy azoko mihitsy le izy fa mba tiako hisy manifeste kely nareo raha mahazo tsara le connexion ko fa misy soratra foana eto aminahy eto hoe tapaka le connexion fa raha ohatra ka mahazo tsika dia ho atombokontsika avy hatrany zany ity fandaharana zay ataontsika androany ity ary mbola averiko hatrany fa mikasika ny fisamborana ny directeur de cabinet any Andry Rajoelina no ho resakitsika eto. Tsy izany manko fa nandritra n'ity herinandro ity dia manadio tena no ataon'ny fitondram-panjakana. Ka aleo ho azavaintsika inona tsara no zavatra mitranga, inona no mety hotohany ary inona no andrasantsika vahoaka malagasy amin'ny fitondrana malagasy. Tsika zany eo amin'ilay hoe inona no andrasantsika aminy satria ireo olona ireo no mitondra amin'izao ary izy no mitondra zany fahefana zany, izy no manana andraikitra sy adidy apiatra ny matany misy fanjakana ny Madagasikara dia misy zavatra andrasantsika aminy fa tsy hoe kory isika mieritreritra hoe tena hanao izy. Isika zany vahoaka no mitaky ny fandraisan'ny fanjakana andraikitra fa le hoe izy anao zany tsy haiko izy na anao na tsy anao, izay zany tena marina fa iza dia milaza amintsika fotsiny hoe ireto sy reto ny zava-misy. Voalohany indrindra aloha raha fitiantsika dia hiakatra fitsarana amin'ny fahavalo ny volana septambra ho avy izao Ramatoa Romy Vos Andrianarso no ny fahatratrarana azy no mahavoaroroy anazy ho tratra Ambodiomby nanao tentative de corruption, extorsion, demande, acceptation ary fitakiana vola tao anatin'izany atao hoe corruption zany tamin'ny orinasa Gemsfield. Rehefa tratra izy tany Londres tamin'ny alakamisy lasa teo dia voasambotra izy ny zoma ary niakatra fampanoavana ny sabotsy ary dia andeha ho tsaraina amin'ny fahavalo ny volana septambra ho avy izao. Eo anelanelan'izay dia nangataka fahafana vonjomaika ny mpisolo vava azy ireo dia tsy nahazo. Romy Andrianarso sy Philippe Tabuteau izay miara-miasa aminy ary voalaza fa conseiller spécial ao amin'ny présidence saingy no lavany zareo moa zany tsy conseiller spécial io toy ny mahazatra moa zany dia misy olona zay miara-miasa akaiky amin'ny fitondrana nefa tsy misoratra akory izy hoe nommé zany, tsy nommé ara-dalàna hoe conseiller spécial fa nefa kosa dia mivoaka miditra ao. Fa ny hatreto aloha zany dia fantatra fa dia associé amin'ny Romy Andrianarso io Philippe Tabuteau io. Ny tiako hatongavana dia izao, io resaka fangalana vola le hoe omena 250 000 francs suisses na 225 000 livres sterling mba ahafana manao ouverture de dossier. Io zany dia ohatran'izay mihitsy le fomba, le forme fangalan'zareo vola zay le lazaiko moa hoe vodiondrom-barotra. Angalan'zareo vodiondrom-barotra zany le olona ahafana miconnecter anazy amin'le tompon'andraikitra na ny filohan'ny repoblika io na ny ministry ny mine raha ity ka raha ity. Ny zavatra misy dia izao, tsy mahatapa-kevitra ary tsy miasa amin'ny mine akory ny dirikabin'ny présidence. Nahoana izy no andeha fampirara amin'ny fanomezana licence d'exploitation mikasika an'io orinasa izay efa amampolo taona maro zany efa tamin'ny 2008 ka hatramin'ny 2018 efa folo taona 2018 ka hatramin'ny 2023 efa ho efatra amby folo taona zany io olo no tao a Madagasikara. Orinasa io efa 5 amby folo taona tao a Madagasikara.
Izany hoe orinasa efa niaina, efa mahafantatra ohatrany ahoana ilay pratika na kolikoly eto amin'ity firenena ity. Fa leo ilay olona mbakany, leo izy dia hoe aleo ity zavatra ity hitadiavantsika hevitra fa tsy vita intsony ity fanaovana kolikoly lavareny amin'ny mpitondra ity. Io zany dia lazaiko hoe tsy cas isolé io, ary tsy voasambany, ary tsy hoe io ihany nisy, fa io ihany aloha no tratra tamin'ny niveau international. Io zany no tratra tamin'ny niveau international satria nanana présence d'esprit na hoe nasa le orinasa James Field io hitondra ny fitarainany teny amin'ny CNA na ny NCA National Crime Agency any amin'izareo hoe izahay dia victime na extorsion, de corruption, tentative de corruption ohatr'izao. Izany zavatra efa nanomboka tamin'ny mois d'avril 2023 no nanomboka ny fifampirarana, ary izay tany Londres tamin'ity volana août ity no tratra ireo olon'ireo. Dikan'izay dia izao, nanomboka tamin'ny avril ka hatramin'ny mois d'août, tsy vitany mifampiraraha fotsiny zareo na mifampiresaka, fa sûrement romi koa efa mifampiresaka amin'izay tompona andraikitry ny minina hoe inona zany no ataontsika raha ity orinasa ity mangataka licence d'exploitation dia omena izy raha ohatra ka zao ny condition. Dikan'izay tsy hoe akory andeha hoany ireo mikara raikitra teo zany ty varotra izay nandoavana n'ity vodondrom-barotra, dia hoe mahazo an'le 225 livres sterling plus 5% de participation ao amin'ny capitalany orinasa i Romi sy i Philippe Tabuteau, dia vita eo le resaka. Fa tonga any Madagasikara indray ireo olo ireo dia mifampiraraha amin'le fanomezana an'le fikarakarana an'le licence d'exploitation, dia mbola mihoana amin'ny président de la république sy ny ministry ny mine, ary possible mihoana ihany koa amin'ny Ravatomanga sy ny PM. Mbola betsaka zany ny olona izay tokony mbola andoavan'ireo orinasa ireo pot de vin, ary ny antony izany dia zany foana no iainana Madagasikara, ary tena makaleo leo ny olona, za aloha leo tsy haiko nareo, fa leo ny olona hoe rehefa andeha hanao investissement dia tsy maintsy mipaye à la caisse. Anome ohatra anankiray tamin'ny 2010-2012 dia navita ny exploration, zany hoe tapitra zany licence d'exploration ny orinasa QMM non Sherit Ambatovi. Dia rehefa vita izay licence d'exploration zay vita daholo ny installation rehetrarehetra ny Ambatovi dia tokony omena licence d'exploitation zareo. 2012 tsy nahazo licence d'exploitation izy. Inona ny antony? Ny motifa noraisina tamin'izay dia tsy hoe kely loatra ny vola alohanareo amin'ny fanjakana ka dia ho renégociena. Tsy izay satria manko ny betsaka no miteny ohatrina fotsiny ve no omeny Ambatovi ny Madagasikara nefa zao. Ny loi sur les grands investissements miniers no nametraka an'izay. Tsy mbola any aloha zao ny adihevitra antsika fa leo amin'le hoe naninona no suspendu ny fanomezana zany licence d'exploitation any Ambatovi zany tamin'ny 2012. Ny motifa nentin'ny tetezamita na ny tetezamitatra izay nentin-drajoelina tamin'izany dia hoe mila mandoa caution na 75 millions de dollars ianareo izay vao afaka omenay licence d'exploitation de 6 mois. Mba azonareo an-tsaina ve zany?
ti 225 000 euros, ti 225 000 livres sterling, fa caution na 75 millions de dollars. Dia hoe io caution na 75 millions de dollars io dia mba ahafahana manao ny asa rehetrarehetra izay éventuellement atao ho an'ny fiantraikany fitrandrahana ambadivy eo amin'ny tontolo iainana. Amin'izao tsika miteny izao ve misy zavatra ataon'ny fanjakana mikasika ny fiarovana ny tontolo iainana ao ambadivy ka nampiasana an'io caution na 75 millions io. Misy ve mba avalianareo hoe zahako nareo izay manaraka ianareo izay mipetraka any ambadivy any amin'iny partiany Tamatavy, Brickaville, Moramanga iny, misy zavatra ve ataon'ny fanjakana iarovana ny tontolo iainana dia nampiasaina io caution nalaina tamin'ny ambadivy io mba anamboarana an'izay hoe limitena ny dégâts ateraky ny tontolo iainana. Misy milaza fa tsy maheno feo. Maheno ve nareo sa tsy maheno? Tsy haiko ny lalaina angambany tsy mahazo fa bon, enfin bref. Nareo ihany rehefa feo mandeha tsara io fa pour l'instant tapatapaka ny connexion fa maheno nareo rehefa feo. Dia tsisy zany le zavatra atao nefa nangatana an'io 75 millions de dollars io ny orinasa Sherit Ambadivy. Mbola mandeha any, mbola ny daholo ny taratasy rehetra momba an'izany, ny vaovao rehetra momba an'izany mbola ataoko. Tiako tenenina dia izao, isika aza manaiky rebireben'ny fitondrana ka ilaza izy hoe izahay dia miady amin'ny kolikoly, tsy namanay io, zao io, zahay tsy mitolere an'izany, katsaka tsaramaso. Efa fataony zareo io. Efa fataony io ary la preuve io lazaiko hoe voatery mihitsy ny Sherit Ambadivy tamin'izany niantso ny Commission européenne, niantso ny ambasadiny européenne, niantso ny ambasady rehetra tao Madagasikara mba hiplaider ho an'zareo hoe izahay ny tompoko efa nafeny ny fepetra voalaza ny enquête préalable nataony ONE, efa nazo ny agrément ny ONE, Office national de l'environnement, izay manao ny enquête ny impact environnemental, dia nahoana no tsy mahazo ny exploiter izao. Donc tsy tany amin'ilay hoe vola kely fotsiny redevance alohany ambadivy amin'ny taxe sy ny hetra alohany, tsy izay akory tompoko ny motifa na suspendu an'ilay izy fa le hoe mila mandoa vola 75 millions de dollars. Donc zany ity vola nangatahany Romy 225 ty tsy ho an-Rajoelina io c'est vrai fa ho an'ny Romy. Fa rehefa raikitra teo vitany Romy, vitany 5% dia miakatra ambonimbony indray le resaka dia maka indray Rajoelina sy Ravatomanga. Satria Ravatomanga tsy maintsy ny se sucrer sur tous les contrats, sur tous les investissements au Madagascar. Izany ny fidiram-bola an-Ravatomanga. Izay no ahafahany manao société ao. Isy tendray hoe asiprofo, hitondra profo atompoko. So dia sanatria manko hitory anandray Ravatomanga ho manao diffamation fa afaka mijoro vavolombelona amin'izany. Io Sherit Ambadivy io afaka mijoro vavolombelona amin'izany ny actionnaire atao amin'io ary afaka mijoro vavolombelona koa ity orinasa anankiray izay tononoko dia ny CSPI. Hoazavaiko kely le izy ary ataoko kely amin'ny teny frantsay satria manaraka an'izao zavatra ao ny olona rehetra izay victime. Donc, pour la société CSPI, comment ça s'est passé? Au début, la CSPI-M, CSPI de Madagascar, a obtenu un contrat ou MOU pour percevoir les taxes et les redevances aéroportuaires, de sûreté aéroportuaire de Madagascar dans les aéroports internationaux de Nosy Be et de Ivato.
Quand ils ont commencé à travailler, donc ils ont installé tous les matériels et tout, ils ont formé les employés, ils ont installé les caméras, les scanners et tout ce que vous voulez. Et la perception de la redevance se faisait à l'extérieur des bureaux de IVAT. Ce qui a fait un tollé général au niveau des utilisateurs et des usagers, des personnes, des passagers, car qu'il fallait faire une queue énorme pour payer cette taxe aéroportuaire qui n'était pas au début compris dans l'achat du billet. Et du coup, l'État a dit on va suspendre la perception des taxes aéroportuaires et le contrat de la CSPI, madame. C'est là qu'il y a eu un subterfuge. Il a fallu juste réajuster la procédure et inclure directement la perception de la taxe aéroportuaire et de sûreté dans le billet, mais ils ont suspendu le contrat en disant, voilà, vous ne pouvez plus travailler si vous ne donnez pas 51% de vos actions à Mam Rafat Mang. Voilà ce qui s'est passé. Donc, la CSPI Mada a dû vendre la moitié de sa société à Rafat Mang. Et ce n'était pas 51%, mais 50%. Ils ont dit, bon, on ne va pas vous donner 51%, sinon nous serons minoritaires. On va vous donner 50%. Et Rafat Mang n'a pas investi un arrière dans la société. Il a juste forcé cette société à lui donner la moitié des participations du capital. Et là, il a dit, bah, je vais payer après, mais il a payé, je ne sais pas, une petite somme, mais il a donc été intégré en tant qu'actionnaire, mais vraiment à la moitié dans la société CSPI Mada. C'est comme ça que Mam Rafat Mang et Andra Tuel procèdent pour avoir des pots de vin, mais vraiment et pour s'intégrer dans les sociétés qui investissent à Madagascar. Et les 50% que Mam Rafat Mang a pris sur la CSPI, il s'en est pas arrêté là. En 2018, en 2019, il a pris toute la société, il a pris les 100% et maintenant, CSPIM est devenu amarante. C'est comme ça qu'il procède. Et donc, je reviens à notre sujet qui est Romiguet, ce n'était pas CSPIM. C'est comme ça qu'ils ont procédé, qu'ils vont faire et qu'ils allaient faire pour cette société Jensfield. Affaire comme Tenkasia, ohatran'izany ny fomba fataon'ireo fitondrany Andry reo rehefa aka société an'olona. Ireo olona rehetra izay manao investissement Madagasikara ireo zany dia mandalo amin'ny panera ohatran'ireo Romi aloha dia avy eo mandalo any amin'ny Ravatomanga sy Rajoelina. Tsy misy soratra amin'ny Ravatomanga sy Rajoelina les actions sy les vola avy eo fa tonga dia virena any amin'ny compte offshore. Any amin'ny compte offshore any amin'ny île britannique, any amin'ny Maurice, any à Suisse, any amin'ny île Caïman, any à Dubai, any à Singapour, any amin'ny tout ce que vous voulez. Izany no zavatra ataondreo. Dia avy eo rehefa tsy metimety aminazy les société expulseny tao Madagasikara dia zareo mio manana action ngeda be ao dia tazominy les société ray manontolo. Misy aloha avelan'ny miaso ihany fa reny olo reny zany avy eo voatery manome écolage foana tsakitsanao dia mandoa vola amin'zareo. Dia le vola zany hoe imaginenareo hoe raha ny État malagasy hoe tena hoe ny fitondrana hoe ny trésor public malagasy no manana action na 50% zany amina société rehetra aminvestir ao Madagasikara, manakarena isika malagasy mihitsy manakarena fa tsy mpitondra fotsiny. Ka nahoana nefany no le mpitondra no manao an'izany en toute impunité dia isika malagasy mahantra foana mandrakitina androany ary firenena malagasy mahantra foana.
dia ry zareo ny mahazo dividende na efa tsy eo amin'ny toerana intsony izy dia mahazo dividende izy a, mahazo bénéfice izy amin'ilay société sy ny rehetrarehetra. Fa ny firenena tsisy niditra atao anaty kitapo-bola fa le 1%, le 3%, le 5% amin'ny taxe redevance le redevance minière ny mba azontsika. Dia iny tsisy dikany mihitsy iny a efa sur le long terme. Satria raha ho an'ny ambadivy fotsiny izao no resahako a, dia raha tsy diso a izay a 1,800,000,000 eo a, 1,800,000,000 sur 30 ans. Teniteny foana fa omeko anareo ny chiffre fa à peu près zany eo amin'ny 1 milliard na 3 milliards eo izay a, je dirais ça un peu plus tard mba tsy tenitenenako foana. Nefa le orinasa ny investir 5,5 milliards atao Madagasikara ary mandritry ny 30 taona izy ny eo a, dia mandritry ny 30 taona antsika dia quelques milliards no azontsika. Quelques satria 30 taona sur quelques milliards ny 30 taona zany tsisy dikan'izany raha ho ana firenena. Nefa zareo zany a manao ohatrany io dia ity zany tika Hansfield ty a mitrandraka pierre précieuse, émeraude, safira, beryl sy zavatra ohatrany, volamena kotsy ferany. Nanomboka 2008 ka hatramin'ny zao 2023 zao izy tsy mety nazo licence d'exploitation, mbola angalana vola ihany koa. Raha io zany nazo teo a, za tena miteny aminareo mbola nandovola tao amin'ny Ravatomanga io a, satria tsara fantatritsika fa Ravatomanga dia manana olona ao amin'ny OMNIS na office malgache office de mine ny OMNIS, da ao amin'ny OMNIS io a dia ny DG any Sodiato tompoko a, membre ny conseil d'administration. Dikan'ireny olona izay mpiasa ny Ravatomanga ampidiriny ao amin'ny JIRAMA, ao amin'ny OMNIS, ao amin'ny Rakoto, ao amin'ny Rabe, ao amin'ny orinasa mpanjakana rehetra io a, c'est lui qui donne les ordres, c'est lui le patron. Dia izay ny lazako hoe rehefa tena andeha amin'izay zany ny octroie ny licence ny Hansfield io a, dia tsy maintsy mandalo amin'ny OMNIS io a, dia tsy maintsy mandalo amin'ny Ravatomanga, dia mahazo baiko amin'ny Ravatomanga le Erika izy moa ny anarany razanaparany a, zay vao hoe ok io mahazo amin'izay. Azonareo ve le izy? Izay le lazaiko hoe ihana koa za mety rebirebeny io fitondrana io, ilazany fa hoe tsy manao kolikoly izy a, ary tena manao tolérance zéro amin'ny kolikoly a, ary tena mandray andraikitra amin'ny lafiny rehetrarehetra, amin'ny sehatra rehetra, amin'ny endriny rehetra amina resaka kolikoly. Satria ty zavatra ty dia nitranga tany a Londres, dia izay mahatonga azy miofakofaka. Satria raha any Londres le izy tsy afaka manome baikompy tsara izy, ataovy non-lieu ny mombanay, ataovy classement sans suite mombanay, ataovy affaire civile na asory tao anaty dossier zahay. Any Londres tompoko tsisy akanaovanao an'izany. Ary ny tamin'ity National Crime Agency na NCA niantso ny procureur na ny ohatrany hoe ino moa zany bureau du procureur na ny parquet an'zareo any Londres izay atao hoe CPS, Crown Prosecution Service. Io zany ohatrany hoe bureau du procureur, ohatrany hoe parquet de la République, ohatrany hoe ao Anosy. Dia natsony NCA zany io procureur io hoe ireto misy pirofo ilazanay fa reto reto dia manao eno tsara crime en bande organisée. Zany hoe tsy crime individuel nataon'izy anankiroa io fa organisation criminelle. Dikan'izay dia zao Office des mines nationales et des industries stratégiques. Misaotra ny akisarasana tamin'ilay fanalavana ny OMNIS ho an'izay tsy mahafantatra manko iny. Dia io NCA sy CPS ny Crown Prosecution Service io no niaraka nandinika an'ilay proof izay ananany zareo depuis avril ka hatramin'izao mois d'août zao dia nampisambotra ny Romy sy Philippe, 2 avocats, 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 2
Tabuteau ny Andro Zoma ary nitondra zareo déféré teo amin'ny parquet tany amin'ny fitsarana tany Londres ary dia placé sous mandat de dépôt zareo. Io amin'izay zany tsika ty Madagasikara dia hoe tsy namany zay tsy namany, tsy fantatra izy hoe congé, tsy fantatra izy hoe zao tsy en mission izy. Na tsy en mission izy, na congé izy, na inona ny fomba nivoany tao nampiasa passeport de service izy. Faharoa, rehefa miverina avy any izy tsy maintsy ifampiresaka amin'ny ministre, amin'ny Ravatomanga, amin'ny Rajoelina hoe ty misy olona natao mitondra client zany izy, mitondra client hoe ty misy olona mila ina moa ty permis d'exploitation. Dia avy eo amin'izay rehetra maka koa arak'ilay teneniko teo izay tsy verenako tsony dia hito amin'izao zany mety ho hitany zareo any Londres rehefa mandeha amin'izay ny enquête hoe ay zany tsy tapitra treo amin'ny reto anankiroa reto ilay izy ary mety efa hitany vitany ny zareo ny vody ondrom-barotra dia mbola misy ny ina moa zany filazan'izany ny vatabeany sy ny ataontsika hoe ny solom-body akoho an'ny filohan'ny repoblika rehefa ny Madagasikara na ny dessous de table na pot de vin filazantsika anazy any amin'ny fitondrana ary tsy mandray 2000 zany ny ao amin'ny présidence renenivon'ny Rajoelina sy Ravatomanga. Rehefa any tompoka dia millions de dollars no miteny, tsy 1, 2 fa centaines. Zareo raha ataony tetezamita mahita amin'ny taxe 75 millions dia efa mpitondra nilaza fa lany mba ho karadalany izy miakatra amin'izay ny chiffre centaines de millions indray no mipetraka eo. Dia ohatr'izany hatrany tompoko ny zavatra mitranga amin'io. Ka izao zany ilaza ny vadiny Ramatoa Romy Randrianasoa hoe mba mangataka re tompoko mba anao tsy papaika mba angalanay avocat 50,000 livres sterling ny avocat iarovana anazy ka tena tsy zakanay zany fa hitanareo fa zay sahirana mananjanaka kely anankitelo. Tsy vao io tompoko ny contrat netiny Romy nanerany tao amin'ny présidence. Tsy vao sambany io. Efa nanerany io contrat io koa, efa nanera contrat ohatran'io izy tamin'ny orinasa sinoa atao hoe CNOOC na CNOC. Ary lasa responsable pays tamin'io orinasa io mihitsy izy. Koa ianao ilaza hoe zay tsy manambola fa tsy mana 50,000. Zany atao hoe mitsako ianao tsy re taitra ianao vao hoe do miaranoatra. Azafady teny fotsiny izy hoe nilaseny fanjakana zay na manao mouvement le boka na manao cinéma hoe zay tsy manambola zay olona zao fa olona efa tanazatra mitsotra koa io. Araka ny teneko anareo efa nanao an'io izy ary efa nanera na tamin'ny Madagascar izy nerany sy Philippe non tsy Philippe fa nerany sy Paul Rafanoarana dia tamin'io resaka Madagascar io nangalany zareo volany Madagascar raha lasa prime ministre isa moa ty Paul Rafanoarana dia hoentin'ny Romy ihany koa zany ny ina moa ty contrat ny Madagascar mba ahafahany Madagascar mitrandraka ao a Madagasikara. Efa mitrandraka moa izany fa mba ahafahany jirama mivarotra filoro any Madagasikara ahafahany Madagascar mivarotra filoro amin'ny jirama. Fa hatramin'izay tsisy nahita ilay izy ilay toko hoe nitsako tsire kenda vao do miaranoatra. Zao izy tratra vao milaza hoe mila 50,000 euros reto zay angalana avocat. Ohatry rehefa tsy manana avocat ianao tompoko rehefa crime ohatr'izao dia mahazo avocat commis d'office. Mety hoe tsy dia tena sérieux be ohatra ny avocat payenao vola le izy fa mouvement le boky io fa nareo aza mety adalaina. Ka andeha hoe ka mba mampalahelo maha-olombelona rehefa tsika malagasy amidiny zareo mpitsanganana ny arenakibon'ny tanitsika
Da aveo tsika rehetrarehetra tsisy mahavoaloka, tsy mandray karama, tsy mandray borsa, tsy mahavoalotrosa, very asa, very midy ny orinasa, tsy lasa mandeha le investisseur fa tsy mavita mandoa tsolotra tsakijana amin'ny fitondrana tsony. Nga tsika mba misy mitsetra re olona. Ny arenakibon'ny tany tokony ampanankarena ny malagasy, tokony mba hananany malagasy rehetrarehetra asa, fivelomana, protection sociale, fitsaboana, ara-dalàna, tsisy mitseritsika mampalahelo nareo. Zao ny mpampianatra tsy afaka mitsara ny baka satria tsy voalony indemnité an'zareo sy ny vacance indemnité vacataire an'zareo amin'le fanaovana correction na baka. Satria nahoana? Ao fanjakana ve tsisy vola? Misy vola ao fa tsy nataon'zareo prioritaire ny mpampianatra. Nahita volany foronina izy nandoavana ny mpandraharaha, mpanamboatra lalana sy ny fournisseur mpanamboatra ny travaux publics. Maninona tsy mahita vola andoavana andreo mpampianatra mitsara baka reo? Samy hafa le priorité. Zay ngamba filazana azy. Matahotra izy amin'iretsy fa reto mpampianatra kely reto tsy atahorana dia avelany eo dia zanatsika mampalahelo satria tsy mivoaka ara-dalàna le résultat na baka ary tsy mivoaka ara-potoana. Nefa hitantsika hoe tamin'ny fomba catastrophique ahoana nandana zany baka zany. Ça c'était entre parenthèses. Fa izao tsika dia miverina amin'ity romikety ity hoe asa mety adalaina isika ilazana hoe mila vola zareo, mampalahelo le vatany maha-olombelona. Tsisy hatramin'izay tsy nieritreritra maha-olombelona atsika ko izao izy voeritreritra hoe izay olombelona. Za zao ny teny aminareo na ny fitoritorian'ireo mpitondra anay aty andafy aty isaky mihentsika, izay koa ne misy avocat. Fa izay nga nangataka tany amin'ny malagasy hoe ry malagasy mba apio izahay andoavana an'ilay avocat fa nitoriany Andry Rajoelina nefa izay manana fahamarinana. On se démerde. On se démerde. Aveo zay condamné ny Mamy Ravatomanga anankitelo condamnation pour 3 ans ferme. Tsy tahotra tsy menatra akory le mpitsara mamoaka an'izany didim-pitsarana zany. Nefa za tsy nanao ininona. Ho an'le olona manontany foana manko hoe fa manina ka izy ny condamné fa inaka le atahorana fitsarana. Tsy matahotra fitsarana tompoko. Oka za fa ndresaka. Tsy matahotra fitsarana ary indrindra io fitsarana namoaka didy tsara-dalàna io tsy atahorako. Fa adalan'ny zareo foana mamoaka didy. Ataontsika hoe injuste, unique contre anahako amin'ny zavatra izay tsy tokony condamné nanahy satria condamné na lazaina fa hoe nanao atteinte à la sûreté de l'État. Zany foana lazaina na nanao atteinte à la sûreté de l'État. Le atteinte à la sûreté de l'État lazaina zareo hoe manakorotana firenena. Zanga nanonga-panjakana. Zanga nampamono ny Andry Rajoelina sa nampamono ny olona teo amin'ny fitondrana. Tsy nanao an'izany ny zavatra ataoko dia milaza ny marina. Dia ny marina lazaiko mampiozongosina le fanjakana dia tadiongana le fanjakana. Ka ny marina mivoaka no mampiongana anazy fa tsy hoe zahako manao fanonganam-panjakana ohatry ny nataony Andry Rajoelina ka tena hoe manao atteinte à la sûreté de l'État. Tsy mitombina zany ny fanenjehana anahy. Eto izy nefany tratra zao manao kolikoly any tanin'olona any tsy nahaizana ny aina. Dia izao dia hoe ndao hifanome tanana. Aza miditra amin'izany tsika. Tsy ny gasy ao Madagasikara ny teneniko fa ny malagasy sy ny vahiny aty ivelany izay mihaino an'izao zavatra teneniko izao. Aza matahotra misy manao traduction. Aza miditra amin'izany areo fa io dia mouvement le boka mody ilazana hoe tsy miray tsy kombakomba sy tsy miray petsapetsa amin'ny romily fanjakana ka dia avelan'ny fanjakana amin'izao izy. Fa ny fanjakana indrindra no manana intérêt hoe asavakombon-dreo miaingana vavany fa sao dia tonga ty amintsika ny rihatra. Fa izay zavatra rehetra tenenin'ny Romi eo any amina firenena izay misy ny ataontsika hoe common law tsika io any dia hoe crime organisé olona maromaro ianareo
no ao anatin'io ianao sûrement aty ambanimbany amin'le hiérarchie izany lehibenao. Raha ohatra ianao ka mamoaka izany lehibenao ahoana fomba fataonareo ahoana tsara fandehany homeproof zay négociena ny penanao. Izay ny zavatra mety tranga amin'io dika an'izay manana intérêt zany ny fanjakana iarovany any Romi fa tsy avelany any. Eo sika raha sanatria mivoaka amin'ny tabolam-panjakana na amin'ireo fanjakana reo ny fanampiana ny Romi dia vao maika tena mitombona le hoe miaraka io. Ary indrindra zany teny aminareo aza manaiky rebreben'ny freedom kilazany hoe madio tanteraka amin'ny filohan'ny Andry Rajoelina moa zany io lazaiko fa tsy hoe ny filohan'ny freedom fa efa fatao zareo io. Inona ny zavatra andrasantsika ny fanjakana malagasy andray andraikitra, ny fitsarana malagasy andray andraikitra. Zay no andrasantsika satria misy eloka tany. Inona ny eloka atao anatin'io? Misy corruption tao, misy trafic d'influence satria en tant que dirikabisy dia andehanao trafic d'influence any amin'ny ministère amin'inona any any amin'ny eo minisy any mba hanaovana an'io nefa nisy nahazo vola tary dia avy eo izy andeha hampanao an'io. Misy tentative misy enquête tokony atao iza daholo de près ou de loin tafiditra amin'io. Ary ankoatran'io misy enquête tokony atao amin'ny orinasa rehetra izay efa nanerany nanaovan'io Romi io mpanera. Dia démantelena koa le crime organisé hoe iza daholo no ao anatin'izay. Izay no andrasantsika amin'io fitondrana io, amin'io fitsarana io. Fa araka ny teneniko tsy voatery amaly an'izany zao dia zao zareo ary tsy voatery hoe ahazo fahafa-po zao dia zao tsika fa vao miongana teo io fitondrana io dia avintsika amin'ny angady sy ny arina satria tsy resaka valifaty politika zany, tsy resaka hoe fanaovana antson'izay fa tsy au pouvoir antsony le olona fa rehefa tsy manao ianao mandritry ny ianao au pouvoir dia ny olona izay mandimby anao eo no anao an'izany. Ary za dia miteny aminareo isika no andimby anazy eo, isika no andimby andreo ary tsy ekena intsony ny olona izay tsy manana nationalité andeha ny olona izay tsy manana nationalité malagasy andeha hitondra hikarakara fifidianana ary mbola hilatsaka ao fitondrana any Madagasikara satria izao ny alehany. Tsy eritreretiny afa-baraka ny firenena amin'ny zavatra ataony zareo. Zay zany no tiako resahana amintsika androany fa avy dia lazaiko anareo avy hatrany hoe amin'ny herinandro ambony hiresaka momba ny classement sans suite azon'ny Ravatomanga tamin'ny PNF izay misy fandraisany amin'ity resakitsika androany ity. Zay fa dia mandra-pioana indray dia amin'ny alatsinainy isika mihoana. Amin'ny alatsinainy ny fotoana omeko anareo. Zay fa mandra-pioana daholo dia misaotra betsaka antsika rehetrarehetra.